Lesona mialohan'ny atory sy mbola ao ve Zanagasikara afakely indray ny lesonantsika androany. Enoy tsara dia jereo tsara hoe inona no tokony ataontsika zany. Afaka mandry ianao izay tianao na rano mafana na rano mangatsiaka tsy misy olana izany. Avy eo ianao maka aina tsara any amin'ny efitrano sahazanao any. Dia mila toerana mangina satria ianao atory tsy mila tabataba, vonoina daholo izay manelingelina rehetrarehetra na finday na televiziona. Rehefa eny mofo andry iny ianao avy eo dia tsapanao tsara milamina rehefa tsy misy feo. Raha misy moa ilay scia ireny dia afaka apetraka ao ihany koa. Dia rehefa matory mofo andry iny ianao izay anaovanao tsy misy olana mihitsy izay akanjo mampahazo aina anao no atao satria ianao atory. Na manao silipo na tsy manao silipo, na miakanjo na miakanjo tsisy olana. Rehefa avy eo ianao manokatra amin'ny baiboly dia vakio io toko sy andiny io. Afaka manome hery anao ilay izy. Manarak'izay dia afaka ataonao isan'andro ihany koa. Ary ny zava-dehibe tsara fantatsika dia tsy ny vatana ihany no mila kolokoloina fa ny fanahy. Ary tsara ho fantatsika fa tsy androany ihany ny fiainana.